faliana riavana malala no azontsika miara-miona toy izao fampizara mofinainy mihainy tenin'Andriamanitra indray ny amin'ity andro meny tompo antsika ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpitompontsika izay nanolotra ny tenany noho ny fahahotantsika hanafana antsika amin'izao mpiarabelona ratsy fanahy izao araka ny sitrapon'Andriamanitra raintsika. Amen. Alarobia 12 Oktobra 2022 imanjenina lohateny manao hoe miavao amin'ny tompo ny mpino. Andeha riavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko ny sira sy ankalaza, mifoaza ary varily sy lokanga, ny fomaraina koa aho, ideranao eny amin'ny fehina maro aho Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jetilisa, fa lehibe mihoatra ny lanitra famindramponao, ary mipaika eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandratany ambony lanitra ianao Andriamanitro, ary eo ketỳ ambony tany rehetra ny voninahitra ao. Amen. Andriamanitra io ampiray sore izahay zanaka mahazoto tsara ka avita be amin'ny asy izay ata fa fitiavana ianao ka afaka ampiray toko anao enganeza Gesù Kristi pamunzi ramani luani fiangonana ampiana ruisa aifankati aminya siumunana mawiraiani inzireja unitunu bavaka alizani Rifanahi masino mapiununa afana unifuna naiza misya naitevuluna ifana pifanja engane usana si uvavira rentinani vavaka amadusuni Ratini fankati katuanu mati ureraka Isaira muleti eti katuanu mati ureraka
hivavaka isika. Andriamanitra mahagaga ianao, ary maneho izany mandrakariva eo amin'ny fiainanay ka mitondra fahavelomana satria mahay sy mahalala ny zavatra rehetra. Midera sy mankalaza me voninahitsy ranomasina izay Tompo, noho izany hery mahagaga anao izany, ary dia mahatsiaro ny tenanay koa izahay fa tsy tanteraka. Tompo, noho ny fahamasinanao dia manatonao ampanetreteny izay, mamindraha fo amin'ny ary mamela ny erikay no niavitra nentin'i Jesosy Kristy anay teo amin'ny hazo fijaliana. Tompo, amakisehan'ny mofinainy izay dia tario amin'ny lalan'ny fananao masina mba mantaranay ny sitraponao hiavaozanay molona fanomponanao. Aoka hitombo ny finoana ianao lay masina. Aminaran'i Jesosy Tomponay novanay izany mivavaka izany. Amen. Rehefa namalala ny mofinainao antsika amin'ity no ity dia hitanao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly. Asan'ny Apôstôly toko 2 manomboky ny 1:5 ka hatramin'ny 7:10. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary nisy Jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary noho nire izany feo izany dia niangona ny olona maro ka very-hevitra fa samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanja sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indreo tsy Galaliana va ireo rehetra niteny ireo? Koa nahoana no nanesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika? Dia Parsiana sy Mediana sy Elamita ary mponany Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto ary Azia sy Frigia sy Pamfily sy Egypta sy ny tany lehibe izay manodidina ny Kirena, ary vahiny avy any Roma na Jiosy na Prozilita, Kretana sy Arabo. Koa ahoana no naresantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Dia talanjona izy rehetra ka nianahana sady niresaka hoe: ahoana no tokony hevitra izany? Fa ny sasany meka nanao hoe: le ndovay mamy ireo. Amen. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa namalala ho aminao ny fiadanana, dia fiadanana ilay Jesosy Kristy ilay tianao, ilay Jesosy Kristy tsy mahafoy ianao. Mofinaina ao antsika an'io ny vakina tamintsika teo, Asan'ny Apôstôly toko 2 manomboky ny 1:5 ka hatramin'ny 13 dia milaza ny latsaha fanamasa tamin'ireo mpianatra tamin'ny andro Pentekostra. Tsapeto fa raha ny fanamasina no nameno dia magaga ny asa vitantsika. Izany ry havana, raha ny fanamasina no mameno antsika dia mahagaga ny asa vitantsika. Toy ny 1:7 dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe: indreo tsy Galaliana va ireo rehetra niteny ireo? Galaliana ry havana dia monina any amin'ny faritra farany ambanivohitra ary manarato ny foto-tsasan'ny olona any. Fa ny Jerosalema kosa no renivohitry ny fandrosoana rehetra. Kanefa no ny asan'ny fanamasina dia nahay niteny tamin'ny fitenim-pirenena samihafa rehetra ireto ny heverina fa tsy nahita fianarana ireto. Ary izao no nampitora gaga maro voaprofetiny hoe: indro Jean Jehova, Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-magaga izay tsy haiko va? Voasoratra ny Jeremia toko 2:30 izany ry havana, 7:20. Tsy misy olana izy na izy araka izany azontsika tsaraina amin'ny dingam-pianarana vita na letam-pahalalana tratrana. Fa ny olona rehetra na dia izay tsy nandiha fianarana indray maraina akory aza dia azon'Andriamanitra ampiasaina hanehoana ny voninahiny ka tonga fitaovana hitaomana ny olona hino sy handray an'i Jesosy Kristy ho taona sy mpamonjy mba hisitraka amin'ny famonjena. Izany ry havana. Raha ny fanamasina izany mameno antsika ihany koa dia izao: hisy hitsangana hanaratsy antsika. Izany hisy hitsangana hanaratsy antsika. Hoe ny 3:13 ny fitantaranany hoe: fa ny sasany niomeka nanao hoe: le divay mamy ireo. Natao sasany ho fimezana ny fanehoan'Andriamanitra ny voninahiny, tsy magaga izany. Efa niaratra tamin'i Jesosy izany, namoaka demonizy, lazainy fa izy ihany ny lohan'ny demoni. Nomena tsiny hatrany izy nefa tsy nampemotra azy izany, fa vitany hatramin'ny farany izara fanompoana. Nihiraka nampanaovina azy. Mampiherantsika enjera sy arabiana noho ny amin'ny fanamasina izany ry havana izay miasa ao anatintsika. Efa nampimany Jesosy antsika raha teo izany. I Jesosy ihany enoina, aza mety ho kiviany hafa, tsy mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra. Izany ry havana. Rehefa miasa ao ny fanamasina io, magaga ny asa ataontsika. Ary izao be mpanaratsy kanefa mahireza ao Jesosy Kristy ampahery anao. Teo an'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Ndeha vavaka isika. Tompo,
misaotra no mofinaina nomeno anay izay nampafantatra anay fa raha fananao masina no mameno anay dia magaga ny asa vitanay ary isy hitsangana hanaratsy anay. Mivavaka aminao izahay, ametraka izao asa fizina filazantsara ny fitiavanao anay izao amin'ny fiorenany amin'ny finoan'ny any Jesosy Kristy, ka hitahinao ireo tompona rehetrarehetra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, manomboka any amin'ny filohany FJKM, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa ambonana, ireo président synodal sy ny sodapartany entiny, fitandremana misy ireo mpitandrina tsirairay koa, ireo mena famezam-pahasoavana, mpitory-teny, mpiandry, katekista, ireo vahoakanao rehetra hatoky hifampitsinjo amin'izay atao isehon'ny voninahitro Andriamanitra ny amin'ny fianekenao hamonjy izao tontolo izao amin'i Jesosy Kristy. Mivavaka aminao izay Tompo, vonjeo amin'ny firenenay, miasanao fanamasy eto Madagasikara, ka nasitrana ireo marary, menao fanantenana ny amin'izany. Toany ny asa fitsaboana Jesosy, ampiraizy ireo azony manjo, ary vonjeo ny marezy laritra resaherana. Tao io ny fihazakazanay amin'ny asa mampandraharaha, ny fianarana, ny tokantrano, ny fikasana, ny vavakay, dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, rehefa nampiandrany koa ny vavaka manao hoe: ranay eo izay any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meno izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitorina anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisan'ny fotoana riavana ny tsodrano atolotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho hery ho anao. I Jehovah mpiaro anao, i Jehovah mifialofanao amin'ny ankavananao, ny masoandro tsy mba melanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fananao izy. Jehovah hiaranao na mivoaka na miditra hatramin'ny zoaka ho mandrakizay. Amen. Dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.